Araky ny famantarana iny dia izy zany ny fandarana vaovao vokarin'ny fandarana mahery eto amin'ny fahitalavitra matv raha anao isaky ny alakamisy amin'ny 7 ora sasany alina iresahana mikasika ny tontolon'ny baolina kitra rano fotsiny ity fandarana vaovao ity ka dia asaina sady ary ianao anaraka izany isaky ny alakamisy alina eto amin'ny matv. Mitoy ihany ny fandarantsika taranja handball totosa tamin'ny talata teo ny famaranana fedinina ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'izany taranja izany ka ho an'ny Skady Zazalahy dia votsitra teo ampelantanan'ny ASBCT avy any Atsimo andrefana ny Amboara ka anisy Michel indray no nisalitra ny anaram-boninahitra tamin'ity taom-pilalaovana ity. Votsitra teo ampelantanan'ny ASBCT Atsimo andrefana ny anaram-boninahitra tompon-dakan'i Madagasikara rehefa resin'ny Michel avy eto Analamanga izy ireo teo amin'ny lalao famarana fedinina ny tompon-dakan'i Madagasikara izay ny kolotsaina ny talata hariva teo tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Tamin'ny elanelan'ny roa monja 7 amby 30 no 5 amby 30 no nandroahany ny mpilalao anaparobe ny Amboara. Raha ny fizotrony lalao dia ny ASBCT avy any Atsimo andrefana no nitarika anisy teny amin'ny Solaitra be nandritra ny 10 minitra ny lalaovana. Tsy nahalitra ela nefa izany fa vao nisasaka ny fizaram-potoana voalohany dia efa nisalain'ny Michel izany ka lasa 2-12 ny isa teny amin'ny Solaitra be. Manomboka teo dia tsy nisy nisofina rano intsony ny lalao fa dia ny famalina tanteraka ny famafiana. Ny fantombiasana araka izany ny fitarihana ny isa teny amin'ny Solaitra be. Lesoka ihany koa tamin'ity lalao famarana ity raha ny fomba fahitan'ny maro azy ny tsy fahafehezan'ny tsara ny lalao. Teo amin'ny minitra fahavalo amby 20 dia saika rava mihitsy ny lalao ary saika tsy nitohitra izany noho ny tsy fankatoavan'ireo mpilalao sasatsasany ny fanapahan-kevitry ny tsara ka niteraka savolobory. Raikitra ny toratoraka nataon'ireo mpijery sasatsasany izay tsy faly tamin'izay fanapahan-kevitry ny tsara izay. Iravina ihany anefa izay disatisa izay ka dia totosatra amin'ny farany ny lalao famaranana ka lasa naparobe izany ny anaram-boninahitra tamin'ity tompom-pilalaovana ity. Samy solotenan'i Madagasikara amin'ny fedinina ny tompon-dakan'ny ranomasimbe indianina na ny CCCOI ny rotota afaka telo herinandro eo. Lalao izay tanterahana eto amintsika. Araka ny fanazavana Andriamatoa Razafintsalama Fidèle filohan'ny Federasion Malagasy ny taranja handball dia andray anjara amin'ity lalao CCCOI ity avokoa ireo nosy manodidina ka isan'izany CSL, Maurice, Comore, La Réunion ary Mayotte.